Ohatrinona ny trosan'ny tompoko aminao? Lioka toko fahina ambin'ny folo, andiny fahatimy. Ny trosantsika. Mampieritreritra ny lohateny. Manana trosa isika ve? Anisan'ny zavatra manahirana zany eo amin'ny fiainana. Kanefa misy hafatra lehibe izay tiany Tompo omenantsika amin'ny alalan'izany lohateny izany. Ilay vaky teny ao amin'ny Lioka toko fahina ambin'ny folo andiny fahadimy, fanontaniana dia manao hoe: ohatrinona ny trosan'ny Tompo amiko? Ohatrinona ny trosan'ny Tompo amiko? Moa tsy fantatrareo va fa tsy tompo ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo. Korintana voalohany toko fahina andiny faha sivy ambin'ny folo sy ny farampolo no milaza izany teny izany. Tsy tompo ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo. Endre ny haben'ny vidina lohantsika mba zay nividianan'i Jesosy atsika, zay le hoe ny trosantsika. Ary Jesosy no nividy antsika tamin'ny vidiny lafo sy sarobidy, dia tsinona fa tamin'ny rany izany. Ka noho izany dia banjino ny hazo fijaliana sy ilay sorona izay nasandratra teo amboniny. Jereo ireo tanana izay notsatohan'ny fantsika loza be, jereo ny tongony izay nofantsihana, ary niatra tamin'ny tenan'i Jesosy Kristy ny fahotantsika. Izany fijaliana sy hery izany anie no vidin'ny fanavotana antsika. Ary ny fitiavan'Andriamanitra izay mahatalanjona izay aseho ao amin'ny Kristy no siasan'ny lanitra manontolo sy irany. Tsy tokony hiteraka fakasana sy fideranam-pontsika ve zany? Na dia fieritreretana izany fotsiny aza. Aoka tsy ho amin'ny teny ihany no hiderantsika azy, fa amin'ny fanokanantsika ho azy ihany koa ny momba antsika manontolo sy izay rehetra ananantsika, izay le hoe ny trosantsika. Tambon'ilay fanavotana antsika, manana trosa isika. Eo anatrehan'Andriamanitra voalazany hoe aoka tsy amin'ny teny ihany no hiderantsika azy, fa amin'ny fanokanantsika ny tenantsika manontolo sy izay rehetra ananantsika. Ohatrinona ny trosan'ny Tompo aminao? Tsy voisanao zany. Moa ve misy ampahany amin'ny tenanao izay tsy navotana, na fananana am-pelatananao izay tsy azy? Raha mitaka izany izy, moa ve azononao ampitiavan-tena ho toy ny fananao zany? Arovanao aminy ve izany ka ampiasainao amin'ny zavatra hafa ankoatry ny famonjem-panahy? Amin'izany no mahatonga fananarivo maro ho very. Moa ve misy fomba tsara kokoa anehoantsika ny fankasana ny solona nataon'Andriamanitra sy ny fanomezana lehibe izay natolony an'izao tontolo izao, mihoatra noho ny fitondrantsika fanomezana sy fanatitra arahin'ny fiderana sy ny fankasana noho ny amin'ny fitiavana lehibe izay nitiavany antsika? Ry havana malala, andeha isika hiandrandra ny lanitra ampanetreteny ka hanolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra tahaka ny mpanompo. Rehefa mijoro manoloana ny hazo fijaliana isika eo anatrehan'ilay zanak'Andriamanitra izay nomboana ho antsika, aoka ho izao ny fangatahana izay mivoaka avy ao am-pontsika, manao hoe: Tompo, inona no tianao ataoko? Efa nilaza taminao Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa ho hitanao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo fanahy maro izay novonjena sy ny fanompoana nataonao, dia ho faly ianao satria nanana tombotsoa nanao izany asa izany. Ny hery izay nomena ireo apôstôly fahizay ihany mantsy no omena ihany koa ireo izay vonona hanao ny asan'Andriamanitra. Manana trosa aminao kay Jesosy androany, dia ny andeha hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Satria nahoana? Satria efa maty hamonjy anao Jesosy Kristy, efa nanome fahasoavana ho anao izy, dia anjaranao ny mandeha indray mizara izany famonjena, izay le trosa Jesosy.
moa ve tsy tokony aloha zany trosa izany na dia andoha zany trosa izany tsika amin'ity andro anio ity e, andao antsika hivavaka. Ray ny izay ny an-danitra ô, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra noho ny amin'ny fanavotana izay nataonao ho anay Jesosy. Ankehitriny indreto izay manolo-tena, vonina ny andeha hitory ny filazantsara, vonina ny andeha hanefa ny trosa dia ny hamonjy faly ho anao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.